Faly miaraba antsika rehetra indray tonga soa ato amin'ny fandarana Orange Sport. Avy hatrany dia mbola ny vaovao mahakasika ny tranona no resahantsika satria dia tonga niveriny eto an-tanindrazana ny mahery fontsika rehefa avy niatrika ny tranona 2024 tany Algérie. Ny farana teo amin'ny laharana fahatelo moa ny dian'izy ireo fa na dia izany ara dia vahoaka maro be no nitsena azy ireo rehefa nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato. Ary ny toin'izay dia mbola notsenain'ireo vahoaka ihany koa izy ireo rehefa nody teny amin'ny toeram-ponenany avy. Torak'izany ohatra i Jean-Yves, i Rojobe ary i Rakoul izay notsenain'ny vahoaka maro be tery Ambomirary. Ohatr'izay ihany koa ny Andonga rehefa niverina nody teny amin'ny tokantrano teny Itosy izy. Ary Nina rehefa nody tao Antsirabe dia nanaovana karazana karavanina mihitsy sy Maître Roro ary Joma rehefa tany Fianaratsoa dia noraisindreo manam-pahefana sy ny vahoaka maro be tao amin'ny stadiny Ampasambazaha. Mahakasika indray ny fifindrana mpilalao dia fantatsika moa fa i Rakoul mbola tsy vita akory ny tranona dia efa nalain'ilay club algérienne Mouloudia Alger. Ary teo ihany koa ny fifindrany Rojobe ao à La Réunion amin'ny club any Saint-Pauloise. Raha i Berajo kosa ilay mpilalao nidretikitana dia mbola manatanteraka fitsapana any Luxembourg izy amin'izao ao amin'ny club any Swift Esperance. Fa mbola mitohy hatrany ihany koa ny fifaninanan'ny Orange Pro League ary mbola mitarika manana isa 120 ny Fossa Junior ao amin'ny Conférence Nord ary manaraka azy ao ny Kosfa izay manana isa 40. Raha ny ao amin'ny Conférence Sud kosa dia mbola ny FC Mamahatrano no mitarika manana isa 13 ary ny LGK Plus no manaraka azy ao manana isa 12. Dia mbola manentana anao hatrano izahay hiara-kilalao ao anatin'izay fifaninanan'ny Orange Pro League izay. Sorata ao anaty commentaire ny pronostikanao ny amin'ny mety ekipa izay ho tafiakatra amin'ny play-off amin'ny top ilalaovana 120 sy 220 ity. Fa nakotrikotrika ihany koa ny OPL Awards izay lanonana natao hanomezana mari-pakasitrahana ireo mpisehatra rehetra mendrika ao anatin'ny Orange Pro League tamin'iny top ilalaovana lasa teo iny. Nahazo ny anjarany avokoa na ny mpilalao na ny mpanazatra na ireo mpitsara eny na dia hatramin'ireo mpanohana azy. Raha ny fanomezana mari-pakasitrahana no resahantsika dia ny teo amin'ny mpiandra rato mendrika indrindra dia tsy iza fa i Nina ilay mpiandra rato ny LGK Plus no nandrombaka izay amboary izay. Ny teo amin'ny vodilaharana mendrika indrindra kosa dia mbola mpilalao ny LGK Plus hatrany dia tsy iza fa i Datsiry. Raha ny teo amin'ny irakiraka mendrika kosa dia azo nylay mpilalao ny CFFA lalaina ny mari-pakasitrahana ary ny teo amin'ny lohalaharana mendrika ary sady napiditra baolina betsaka indrindra tamin'iny top ilalaovana lasa teo iny dia tsy iza fa i Drogba ilay aloha laharan'ny ekipan'ny Fossa Junior avy any Mahajanga. Fa ny tena ny tanany sain'ny maro dia nahafantatra hoe iza ilay mpilalao mendrika indrindra tamin'iny top ilalaovana 120 220 lasa teo iny dia ny nahazo izay mpilalao mendrika indrindra izay dia tsy iza fa ilay kapiten'ny ekipa nasionaly sady kapiteny ihany koa ny ekipan'ny Fossa Junior Dax. Mahakasika ny ekipa nasionaly kosa dia fantatra fa isy ny double confrontation izay ionantsika amin'ny ekipan'ny Centrafrique ny 17 sy 17 ny volana Marsa ho avy izao. Manarak'izay ara dia namoaka ny lisitra ireo mpilalao izay andrafitra ny ekipa-pirenena malagasy amin'ireo lalao roa misesy ireo ny mpanazatra Nicolas Dupuis ary ny nahagaga ny sain'ny maro dia mbola nahitana ny anarany Anissé Abel sy Jérémy Morel tao anatin'izany lisitra izany na dia efa nanambara tamin'ny fomba ofisialy ary izy ireo fa tsy lalao intsony ho an'ny ekipa-pirenena malagasy. Fa misy ihany koa ny anarana vaovao izay nitsarika ny sain'ny maro toa ny Ando Manuel Antsoa izay mpilalao amin'ny Saint-Pierroise ao La Réunion ary ny nahagagan'ny maro indray kosa dia ny tsy natao intsony ny anarana toa ny Voavy Paulin sy Carolus ary Mathias ilay mpiandra rato ao amin'ny Paris Saint-Germain. Fa mahakasika ny fifaninanana any Europa kosa na ny Big Five ny ao Angleterre dia mbola i Arsenal hatrany no mitanany laharana voalohany ary isa 5 no manasaraka azy amin'ny Manchester City izay eo amin'ny laharana faharoa. Raha ny any Espagne kosa dia mbola ny FC Barcelone hatrany no mitanany laharana voalohany ary isa 5 no manelanelana azy sy Real de Madrid izay laharana faharoa.
Ny ao Allemagne ao amin'ny Bundesliga kosa dia miady ny fifaninanana satria na i Bayern na i Dortmund dia samy manana isa 7 avokoa ary mbola tsy fantatra hatreto zany ny mety ahazo ny tompon-dakan'ny Allemagne amin'ity taom-pilalaovana ity. Farany ao a Frantsa dia ny PSG hatrany no mbola mitana ny laharana voalohany ary isa 7 no manasaraka azy amin'ny Olympique de Marseille tana ny laharana faharoa. Ny ao Italie kosa ngamba no mety tsy suspense intsony satria dia isa 10 be izao no manasaraka ny Naples voalohany sy Inter de Milan eo amin'ny laharana faharoa. Mahakasika indray kosa ny UEFA Champions League dia efa totosa avokoa ireo lalao mandroso tamin'ny ampavalon-dalana rehetra ary ny lalao miverina sisa zany no andrasantsika afahantsika mahafantatra hoe izavy ireo ekipa valo hiatrika ny ampavalon-dalana amin'ity taom-pilalaovana ity. Mbola miady dia miady tokoa raha ny lalao satria dia eo ny ekipan'ny PSG, ny Bayern, Chelsea, Dortmund mbola ngeza be avokoa ireo anarana ao anatin'izay lalao miverina izay. Hevitrao manokana izary ireo ekipa valo mety ho tafiakatra amin'ny ampaefadalana amin'ity taom-pilalaovana ity. Fa ny vaovao mampalahelo kosa dia tena nanjombona tokoa ny tontolon'ny baolina kitra tamin'ny volana febroary lasa teo iny satria dia ndaosiny fahafatesana tao anatin'ilay horohorontany tany Turkia ilay mpilalao ghanéen Christian Atsu ary teo ihany koa ny nahalasany ilay mpilalao kalaza fahiny Juste Fontaine izay teratany frantsay ary mbola mitana ny record du monde tamin'ny baolina tafiditra betsaka indrindra tao anatin'ny Coupe du Monde édition anankiray tamin'ny taona 1958. Ampahafantarana anao ary fa misy ny tolotra OFC na Orange Football Club izay tolotra eto anivon'ny Orange Madagascar ary ahafahanao mahazo ny vaovao rehetra mahakasika ny baolina kitra maneran-tany. Ao ireo vaovao momba ny mpilalao, ireo score, ireo statistika na ihany koa ireo calendrier ny lalao mivantana sy ny flash info ny Champions League. Tsotra ny fidiranao aminy tsindrinao ny dièse 455 dièse ary mirary dia mirary ny sarany satria dia 700 ariary isan'andro 200 ariary isan-kerinandro ary 300 ariary isam-bolana. Koa manasanao ary izahay anjifa io tolotra vaovao eto anivon'ny Orange Madagascar io. Manentana anao hatrany anaraka sy s'abonner amin'ity chaîne YouTube ny Orange ity ary azadino ny miactiver ny notification mba ahafahanao mahazo vaovao tsy tapaka mahakasika ny baolina kitra sy ny fandanjahan-tena amin'ny ankapobeny. Izay indray ary ny vaovao rehetra azona tolotra antsika androany aza misaraka amin'ny pejin'ny Orange. Telo madaholy.